Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fahazadinonana iamorana ny teny alokan'ny vavako. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly sy ravo ny foa mampananay ry tompona isy mpanjakanay satria nampandresenao indray ny alinalim-pahafatesan'iny izahay ka vao nisokatra ny masonay dia fahazavana lehibe, fahatsarana ihany koa no nasehonao avy aminao. Makasitraka indrindra tompo malala satria fantatra koa fa raha mbola mahazo izao tombonandro vaovao zao izahay ivelomanay, no tafianao ihany koa hery tanjaka fahasalamana dia tsy ny herinay na ny fahaizanay mihitsy akory no nahazahoana izany, fa mbola noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy malala, satria fantatray tokoa mantsy fa tsy misy na dia iray aminay aza tompo afaka ampitombo ny andro iainanay na dia iray segondra aza. Koa mendrika sy rariny tokoa raha iondrika iankohaka eo anatrehan'ny voninahitra ao zahay mba hisaotra anao, hideranao, ankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika ho anao avokoa zany rehetrarehetra zany. Misaotra anao ihany koa zay tompo satria mbola afaka andrendray ny teninao, ampianatra anay, anintsy ny lalandisonay rehetra, anoro lalana anay ihany koa mba handehananay amin'ny lalamarina araka ny sitraponao. Koa meteza Jesosy malala anasanay, anadio anay amin'ilay rasonao, mba ho afaka amin'ny fahalitoana sy ny tsy fahamarinana rehetra ny izahay, ary mba hahafahan'ny fanahy masinao hitoetra anjaka feno anatinay. Dia mitenena tompo malala araka ny fombanao, fehefavona izahay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy malalo no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpifaliana indray ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny hery sy fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Joba. Bokin'ny Joba toko 7:20. Ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 dia mitsambikina eo amin'ny 7:20 ary mitsambikina ihany indray eo amin'ny andininy 9:20. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tany velona izy. Hoy ny lalina, tsy ato amiko izy, ary tsy ato amiko izy hoy ny ranomasina. Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy, ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny. Eo amin'ny andininy 7:20. Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho an'ny aminy, ary izy no mahafantatra ny toerany. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampaherezana vatsim-panahy ho antsika amin'ity andro ity. Raha vakiana tokoa mantsy manomboka eo amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 2:10 ity bokin'ny Joba toko 7:20 ity, dia hita fa tena resy lahatra tokoa Joba fa tsara tsy misy maharatsy azy mihitsy ny fahaizan'ny zanak'olombelona, ny teknôlôjia rehetra izay ananany, satria hita vitany avokoa izay rehetra zavatra sarotra rehetra, voatrandrany ihany koa ireo vato sarobidy any an-kibon'ny tany farany lalilany, izany hoe na ny zavatra sarotra marobe aza, na ireo izay rehetra zavatra miafina lalina indrindra aza dia avoakany ety amin'ny mazava. Kanefa na izany aza hoy Joba dia tsy ampy mihitsy akory izany rehetrarehetra izany ahitana ny fahendrena sy ny fahalalana, satria marina tokoa fa na ny fahaizana faratampon'ny zanak'olombelona aza, na ny teknôlôjia avo lenta izay ananany aza, ireo fandrosoana maro hitan'ny olombelona ankehitriny, ohatra fotsiny hoe ny resaka internet, ny telefona sy ny sisa maro samihafa, dia tena mahavariana sy tsy takatry ny saina mihitsy ny zavatra vitan'izy ireo, ary hita ihany koa fa tena ilaintsika zanak'olombelona avokoa ny ankamaroan'ny vokatra mba hampilamina ny fiainantsika. Kanefa na inona zavatra entin'izany fahaizana sy teknôlôjia izay ananan'ny olombelona izany dia tsy ampy mihitsy akory izany rehetrarehetra izany hitadiavana ny toerana mety hitrandrahana ny fahendrena sy ny fahalalana.
rehefa dinihana tsara tokoa mantsy dia mampalahelo anie satria na dia tsara tsy manam-paharoa aza ary mivelatra tanteraka koa ny teknôlôjia isan-karazany dia hita fa tena mitondra ny zanak'olombelona any amin'ny fahampitehana tsy kelikely tokoa izany satria simba anie ny tontolo iainany maloto tanteraka anie ny rivotra manerana an'izao tontolo izao sarahin'ilay teknôlôjia ihany koa ny fiainan'ny olombelona rehetra ka dia tsy afaka mifandray intsony fa samy miaina amin'ny fiainany ary samy mioloko azy enina dia ao tokantrano ao aza satria sarahin'ireo voalaza hoe fandrosoana maro isan-karazany. Dia inona ary no lazaintsika ny amin'izany hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:20 amin'ity toko 7:20 ity dia avy aiza ary ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana. Hita tokoa mantsy fa na ny faharanita-tsaina ny zanak'olombelona na ny faniriany hafantajavatra maro dia tsy misy nahitana izany toerana misy ny fahendrena sy ny fahalalana izany satria tena zava-miafina eo mason'ny velona rehetra izany ary takona ihany koa amin'ny voromanidina. Eo amin'ny 2:20 moa dia milaza abadona zany hoe ny fandringanana sy fatesana hoe misofina ihany no nandrenesanay ny filazana ny fahendrena sy ny fahalalana. Ny marina izany dia tsy ny fahaizana izay ananantsika akory na ny fandrosoantsika amin'ny lafiny maro isan-karazany no ahafahantsika mahita ny toerana izay misy ny fahendrena sy ny fahalalana satria tena mifanohitra tanteraka amin'izany mihitsy ny fandrosoana tadiavintsika fatratra tokoa mantsy ankehitriny dia mampalahelo fa toa fandrosoana mitondra fahampitehana, fandrosoana mitondra fahamainana isan'andro eo amin'ny lafim-piainana iray manontolo indrindra moa fa ny fiainana ara-panahintsika satria tena tsapa tokoa mantsy ankehitriny ry havana fa toa mihamana lavitra an'Andriamanitra ny olona, toa mirona bebe kokoa amin'ny ara-nofo noho ny ara-panahy ary tsy manana tahotra an'Andriamanitra intsony fa miezaka amin'ny heriny sy ny fahaizany raha anatanteraka zavatra iray. Tena hita fa tsy miankina sy mitoky amin'Andriamanitra intsony satria toa mihevitra hoendry manam-pahalalana ary manan-tsaina ny olona amin'izao fotoana izao kanefa dia diso hevitra tanteraka isika ry havana. Hoy tokoa mantsy ny ohabolana toko 2:20 ny 2:20 manao hoe tsy misy fahendrena na fahalalana na fisainana mahaleo an'i Jehova. Eo amin'ny 4:20 sy ny 5:20 dia hoy ny lalina hoe tsy ato anatiko ny fahendrena ary tsy ato amiko izy hoy ny ranomasina, ny volamena tsara tsy mahatakalo azy ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny. Izany hoe tena tsy azo atakarina amin'ny inona na inona mihitsy izany ny fahendrena satria sarobidy loatra izy ka na ny volamena na ny volafotsy dia tsy hafeno na oviana ny etaeta-piadanana tadiavantsika zanak'olombelona. Ko raha izany indray aza dia aiza marina moa izany no misy ilay fahendrena Joba ilay tototry ny fahoriana feno fanaintainana dia niantsoantso ny teny mihitsy hoe ore olona samia mandinika tsara dia jerevo tsara ny teny fahamarinana. Manontania tena ihany koa hoe aiza zany no misy ny fahendrena sy ny fahalalana. Tena misy tokoa mantsy ny fandrosoana tena tsara saingy tsy avy amin'ny olombelona izany fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mitaona antsika handeha ho any amin'ny fandrosoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mantsy no manoro lalana antsika ahita izany fahendrena izany ary Andriamanitra irery ihany tokoa no mahalala ny lalana ho any aminy ary izy ihany koa no mahafantatra ny toerana misy azy. Noho izany ny fitodiana amin'Andriamanitra, ny fahatahorana azy, ny fankatoavana azy ao amin'izany ihany no misy ny fiandoham-pahendrena ry havana. Ho tokoa mantsy ny ohabolana toko 7 ny 10 manao hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia tokony ho tsapantsika tsara fa ny fandrosoana izao tontolo izao izay ka tsahantsika fatratra tokoa izany no mitondra antsika any amin'ny fandavana sy ny fanalavirana ny sitrapon'Andriamanitra. Io fandrosoana izao tontolo izao io ihany koa no mampisaraka antsika amin'ilay fitiavana an'Andriamanitra. Marina aloha fa betsaka ny fandrosoana sy ny teknôlôjia izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika ankehitriny tsy lavina koa fa tena misy amin'izy ireny mahasoa antsika kanefa na izany aza re
aleo ihany mikajaka ilay fandrosoana mitondra antsika hanantona an'Andriamanitra, mitarika antsika katoa sy hatahotra azy ilay mpamorona izao tontolo izao. Araka ny teniny amin'ny olona eo amin'ny 7:20 hoe indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindranao zay ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, satria fantatray tokoa mantsy fa matoa ianao mandefa ny teninao aminay toy izao dia tia nasitrana anay amin'ny fahalemenay ianao zay, tia hanintsy anay amin'ny lalandisonay koa, tia mangejam-pahotana izay mbola mamatotra anay. Misaotra tompo malala satria mianjahanjy eo anatrehanao tokoa mantsy fa maro ny olona amin'izao fotoana izao no mihevin-tena hoendry manam-pahalalana ary koa mahavita tena tsy mila miankina na amin'inona tokoa. Zany hoe tsy mila miankina aminao zany, tsy mila toro lalana avy amin'ny fanahy masina ihany koa zany, tsy ary dia ampy tanteraka ho azy hananany fiadanana, ny fahaizany sy ny fahalalana. Ory sy malahelo tokoa ianao Jesosy malala eo anatrehan'izany fahadiso-kevitra izany, satria ny andronao efa tena tombotra dia tombotra tokoa. Izahay anefa toa mihamana lavitra anao, ny fiainanay toa mihapotika, toa mihamaina tanteraka indrindra ny fiainam-panahinay. Izahay koa dia mihevin-tena hoendry sy feno fahalalana, tsy mila miankina aminao dia ilaza taminay amin'ny mpitiavana ianao Jesosy malala, fa tsy misy afa-tsy ny fitodiana sy ny fanatonana anao irery ihany, ny fankatoavana sy ny fatahorana anao no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Koa mifone mibaby keliko eo anatrehanao zay Jesosy malala, satria tsy nahatanteraka an'izany rehetrarehetra zany. Mamindra fo dia mamela heloko anay Jesosy, dia mba sasao izay amin'ilay raha sonao mba hadio tanteraka ary aoka ny fanahy masinao hanampy anay isan'andro, hanantona anao amin'ny tahotra sy ny ovitra, ary koa hanampy anay hiala amin'ny ratsy rehetra mba hahafahanay miaina ao anatin'ny fahendrena tanteraka sy ny fahalalana ny sitraponao, mba hahitanay ny fahendrena tanteraka ary ny fahalalana ny sitraponao. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. I Jehovah no mpiandry antsika, tsy hanan-java mahory isika. Mampandry antsika amin'ny hay maitso izy, mitondra antsika eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahintsika izy, mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy, manoro lalana antsika mankany amin'ny fahendrena izy, ary mampahafantatra antsika ny toerana misy ny fahalalana. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Alleluia. Amen. Andeha isika riavana nantona n'Andriamanitra amin'ny mpitiavana, hatahotra azy ary hiala amin'ny ratsy rehetra, dia hita ny fahendrena sy ny fahalalana tsara isika. Amen.